ho voninahitra Andriamanitra. Mba iny ny fandaharantsika amin'ity androany ity endrika efa tsy dia vaovao maro ao anatin'izay hoe fitoriana ny tenin'Andriamanitra sy fampielezana ny filazantsara ny Jesosy Kristy izay novahintsika voalohany eto Xaviratrema tonga soa eto aminay indray. Ya miarabam-pianera dia miaraba ny mpijery rehetra ny biby. Efa fantatry ny maro ny fisian'ilay hoe teny zaraina. Fantaniko voalohany hoe firy taona izay no nijoroanareo ao anatin'izay hoe teny zaraina izany dia raha mbola misy mangetaheta te hazo tenin'Andriamanitra dia inona no tokony atao? Ny teny zaraina zany ty taona 20 sy 10 ity no ankalazaina ny 10 taona zany sy mile izy amin'ny SMS moa zany amin'ny Facebook amin'ny mail no antefasana azy dia tsotra be mangataka ty amin'ny tsy haiko hoe tenenina fe le numéro 034 20 155 79 dia 0 33 11 33 12 155 79 eo zany no numéro anankiroa afaka ifampiresana dia afaka atao zay ahafahana komba mahanitsy amin'ny mahazo teny zaraina. Dia ao anatin'izay hoe fankalazana ny 10 taona amin'ity taona 20 sy 10 ity manahoana ny fandaharam-potoana inona zavatra kasainao atao? Ya atao anatin'izay 10 taona izay moa dia nisy tao amin'ny efitika Ambatomena zany isaky ny zoma atoandro fiona ny mpandray teny zaraina. Izy io zany tsy hoe fionana fotsiny fa niarahana ihany koa amin'ny vokovoko manga amin'ny efitika Ambatomena dia ankalazana 10 taona zany fanombohana ka atao anatin'izay 10 taona izay zany nisy zavatra efa natsangana ohatra hoe ny fikarakarana ny ankizy teny atao madinika ankizy sahirana famangina ny hôpitaly any Anjanamasina misy koa ny chorale Blue Cross Gospel koa izay tao anatin'izany vavaka rehetra zany dia io zany no fotoana ionan'ny mpandray teny zaraina misy koa fijoroana vavolombelona izay ionana voalohany no ny fahatratrarana ny taona sady fanombohana ny fankalazana ihany koa ny 10 taona amin'ny faharoa ny volana febroary zany manomboka morombifolo dia araka ny fanao isa-taona moa zany dia samba mitondra tsakitsaky kely sy ranom-boankazo ifampizarana amin'ny farany dia misy koa ifampizarana moa zany matetika misy foana le hoe révélation momban'ny taona dia ao zany fahafantarana ny mahatao-panavahana ny taona 20 Ie, mitondra zavatra ihany koa Xavier eto reny zavatra ireny hoe inona avy izy ireny aloha dia ho hita ve izy ireny amin'ny faharoan'ny volana febroary io? Ya ny teny zaraina moa miankina amin'ny teny hoe mifankazaka amin'ny tsy toa ianao dia iadana izay tonga avy amin'ny soa aminao zany hoe mba ho zatra amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona dia misy telo aloha marika ny 10 taona zany isa-taona moa misy calendrier momba an'izay foana dia tao-panavahana izy ity zany misy an'ireo verset 20 izay misy isa 20 zany ohatra hoe Matthieu 20 dia ato anatin'ity calendrier ity zany ohatrany hoe teny fikasana ho an'ny taona 20 sy 10 izay vita eo amin'ny endriny kely ohatr'izao sy amin'ny endriny A3 zany dia misy koa zany izy hoe fahafenoana 10 reto hoe zany misy tenin'Andriamanitra 10 ohatra hoe feny fiarovana feny fiainana feny famindrapo feny fanajana dia misy 10 dia misy tenin'Andriamanitra 10 izay azotsika raisina ihany koa zany amin'ny endriny A4 sy A3 manamora n'ilay mandraisantsika an'ilay tenin'Andriamanitra ary ny fahatelo fara moa zany zay tamin'ny herintaona sy nisy fa tamin'ity taona ity indray dia hoe teny zaraina sy feo ity zany 20 sy telonjato sady soratra zany le izy no misy feo amin'ny MP3 azonao afindra ohatra amin'ny telefona na amin'ny ordinateur dia te hitokana ianao dia afaka mitokana le izy tsy voatery hoe 1er janvier fa tiatsika hanomboana azy izy koa ohatra efa manao zavatra afitsika dia tsy voatery hoe andro misesiko fa rehefa zany hoe fitaovana anankiray afaka mba hitokanana ary izy koa tsy mety lany andro rehefa vitanao zany izy rehetrarehetra dia afaka ataonao fanomezana ho an'ny hafatra dia misy vavaka koa ao anatiny samihafa ohatra hoe vavaka fanatrehan'Andriamanitra vavaka amin'ny fanadinana misy zavatra samihafa zany anatin'ilay MP3 manampy an'ireo toriteny kely miisa dia am-pepolo sy telonjato ao anatin'ity boky kely koa zany zay zany voalohany aloha amin'ity taona ity. Ie mazava dia mazava izay marana antsika azy ampatsiahivo kely ilay tady fionana ao anatin'ny fankalazana ny 10 taona dia afatra ho an'ny mpijery any an-tokantrano ny mpandray teny zaraina sy izay mbola maniry handraina izay teny zaraina izany isan'andro.
ny afatra zany dia manomboka amin'ny fankalazana amin'ny faharoany volana febroary a manomboka amin'ny 12 ao amin'ny FJKM Ambatomena apita amin'ny ambassade de France. Io zany ny feonantsika voalohany a ary fampijoroana vavolombelona mbola isy moa manaraka avy eo ho atsika zany zay lina ihany koa te handray teny zaraina dia misokatra foana zany fandraisana teny zany araky nylay téléphone efa nomena teo 033 12 155 79 034 20 155 79 dia misaotra betsaka amin'ny nafahana napafantatra dia nino fa tsy voalohany zao satria mbola ho avy ny fankalazana misy tsangam-bato koa zay mbola ho atsangany misy zavatra betsaka zany zay mba hoe tsy andalo fotsiny zany fahafolo taona satria izy mitenin'Andriamanitra hoe misaora ny Jehova fanahy hoe aza misy adinoiny fitahiny rehetra dia mametraka mba misy zavatra efa nataony teny zaraina iny ary dia soratsika be lehibe Xavier ny event atao anatin'ny fandaharana sady nampafantatra ihany koa an'izay hetsika ho atao fankalazana ny fahafolo taona ny teny zaraina izay amin'ny faharoan'ny volana febroary ao amin'ny FJKM Ambatomena.